Fantary ny anteny mirandoolona. Amin'ny alalan'ity fandaharana ity no ampahafantarana antsika vahoaka malagasy ny mikasika ny anteny mirandoolona. Ho amin'ny androany dia miompana manokana amin'ny fanolorana sy fampahafantarana ny filohan'ny anteny mirandoolona amperinasa sy ireo andraikitra rehetra sahaniny eto anivon'ny anteny mirandoolona ny fandaharana. Andriamatoa Hermanana Razafimahefy, filohan'ny anteny mirandoolona ankehitriny. Izy no filoha fahasivy ity androm-panjakana ity. Ankoatra ny mahafilohan'ny anteny mirandoolona Madagasikara ny Andriamatoa Hermanana Razafimahefy, dia misahana andraikitra maro hafa ihany koa ny tenany. Izy dia mpikambana ao amin'ny birao nasionalin'ny Mapara. Ankoatr'izay dia talehan'ny orinasa Autocamsa ihany koa ny tenany, ary mpisolo tenan'ny Deutsche Madagassische Gesellschaft na DMG, izay miandraikitra ny resaka fambolekaz sy ny fampidirana mianatra ireo zaza sahirana. Reboisement, scolarisation d'enfants défavorisés. Hermanana Razafimahefy, ny taona 2024, efa nisahana ny anjara asa sekretera jeneraly tao amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022 dia mpikambana tao amin'ny CST na Conseil supérieur de la transition. Ny taona 2024 mpikambana tao amin'ny HAT na Haute autorité de la transition. Ny taona 2024 hatramin'ny taona 2023 sekretera jeneraly tao amin'ny Ministeran'ny Angovo sy ny Harenan-kibon'Tany. Ny taona 1377 hatramin'ny taona 1577 chargé de mission tao amin'ny Ministeran'ny Drafitra sy ny Toe-karena. Mpitondra tenin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2022 i Andriamatoa Hermanana Razafimahefy filohan'ny anteny mirandoolona ankehitriny. Raha antsika malala moa fa araka ny voafaritra ao anatin'ny lalam-panorenana izay lalàna fototra dia maromaro ireo andraikitra akinina amin'ny anteny mirandoolona. Ny voalohany-daharana amin'ireny moa dia mikasika ny lalàna, ny fandaniana ireo volavolan-dalàna ary fanaovana tolo-dalàna. Ny faharoa moa dia ny fitonjovana ireo ilay vondrom-boakaparitra hitsinjaram-pahefana izay tena anisan'ny andraikitra goavana atsahan'ny anteny mirandoolona. Dia ao ihany koa ny fanaovana fanomezana tolo-kevitra na conseil moa ny ilazana azy an'ireo amin'ny nivon'ny gouvernemanta zany na ireo ministra isan-sokajiny. Ary ny farany nefa tsy kely indrindra dia misy an'ilay atao hoe asa ara-diplomatika izay akinina amin'ny anteny mirandoolona ihany koa. Ireo andraikitra fototra anankiefatra ireo dia tsy maintsy miara-dalana ary tsy maintsy tanterahana atsaka ny sy andavany, fa raha vao misy amin'ireo andraikitra ireo no tsy tanteraka dia mandringa ny asan'ny anteny mirandoolona. Momba ny fanaovan-dalàna moa dia raha antsika malala fa dia jerena amin'ny atsipriany mihitsy izy ireny. Ary matetika aza moa dia maka ny hevitry ny any amin'ny gouvernemanta na any amin'ny société civile zany na any amin'ireo mpandraharaha mihitsy vao tafita ireny lalàna ireny zany. Ary raha antsika mahita moa fa dia misy ary ny lalàna izay tsy lany zany satria ny fandinihan-dalalina izay natao zany dia mitarika antsika mbola mampianto an'izany fandaniana ny lalàna zany. Fandaniana volavolan-dalàna sy fanaovana tolo-dalàna. Araka ny voalaza ao amin'ny 940 lalam-panorenana dia samy manam-pahefana hanolotra volavolan-dalàna na ny prime ministre na ny solombavam-bahoaka na ny loholona. Ary ny loholon'i Madagasikara dia manolotra lalàna manome vahana ny fitsinjaram-pahefana, ny fanaparia-pahefana ary ny fampandrosoana anatiny. Araka ny 920 ny lalam-panorenana dia tsy maintsy ny atsasa-manila ny mpikambana ao amin'ny anteny miera no mandany ny lalàna. No mandany an'ity tolo-dalàna ity. Ny fitsonjovana ny vondrom-boaka tsinjaram-pahefana moa dia raha antsika malala fa dia tsy maintsy anisan'ny fanamby izay natao mihitsy no hijerena an'ireny vondrom-boakaparitra ireny indrindra fa eny anivon'ny commune zany.
Arak'izany, amin'ny mahasolo tena ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana ny loholon'ny Madagasikara dia manatanteraka fidinana ifotony izy ireo mijery ny zava-misy eny anivon'ny komina tsirairay avy ary koa mihaino etaeta sy ny tarainan'ireo ben'ny tanàna. Ny volana aprily lasa teo dia tonga nitsidika ny centre hospitalier de référence régionale de Vakinakaratra ao Antsirabe ny filohan'ny Antenimieran-doholona Andriamatoa Hermanana Razafimahefa sy ny mpiara-miasa aminy. Nampahery ireo marary ny valanaretina Covid-19 sy ireo mpitsabo izay miasa andro aman'alina amin'ny toeram-pitsaboana io ny tenany. Nanolotra fanampiana toy ny fandriana miisa 500, gidoro 500, lamba-pandriana 300, fanafody maro toy ny dexaméthasone, lovenox injectable, azithromycine ho an'ny toeram-pitsaboana ary fitaovana enti-miaro na EPI ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa izy, izay fiaraha-miasa amin'ireo malala-tanana. Nomena toanaina sy solon-dranom-boankazo ihany koa ireo marary. Nisy ihany koa ny fitsidiana ny centre de production agro-photovoltaïque tao Antsaratanàna Vinanikarena nandritra io fidinana ifotony io. Io ivitoerana io dia mamokatra angovo azo avaozina azo avy amin'ny herin'ny masoandro, mampiroborobo ny fambolena manara-penitra ara-biolojika, mamokatra herinaratra 10 megawatt isan'andro izay mamatsy ny iray apahatelon'ny filan'ny mponina any Antsirabe, fiara-miasa amin'ny orinasa Jirama. Manome fiofanana ny taon-tsapam-boly any an-toerana, fiara-miasa amin'ny Université ny Tsaratanàna. Ankoatr'izay dia niona tamin'ny solombavam-bahoaka sy ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra Vakinakaratra, ny talentim-paritry ny ministeran'ny fambolena, ny fiompiana sy ny jono ary ny sekretera jeneralin'ny prefet any Antsirabe. Tany Antsirabe ihany koa ny filohan'ny Antenimieran-doholona nandritra io fidinana ifotony io. Nisy ny dinika mahakasika ny fanatanterahana ilay tetikasa momba ny fambolena manara-penitra izay ho kasaina apetraka ny Betafo. Anisan'ny fidinana ifotony nataony ihany koa dia ny fitsidiana nataon'ny filohan'ny Antenimieran-doholona Andriamatoa Hermanana Razafimahefa tany amin'ny faritra Itasy. Nampahery ireo marary rehetra indrindra ny tratry ny Covid-19. Toeram-pitsaboana miisa 2 no notsidiany tamin'izany dia ny any Miarinarivo sy ny any Soavinandriana. Nanatanteraka fidinana ifotony tany amin'ny faritra Sava ihany koa ny filohan'ny Antenimieran-doholona, ny loholona Razafimahefa Hermanana niaraka tamin'ireo loholon'ny Madagasikara mpiara-miasa aminy ny farany volana Martsa lasa teo. Ny atrikasa notanterahana tamin'izany dia niompana tamin'ny fitadiavana maromaro tsiraisana mikasika ny olana mianjady amin'io faritra io sy ny mianjady amin'ny firenena manontolo, indrindra eo amin'ny lafiny ara-toekarena. Anisan'ny tanjon'ity fidinana ifotony ity moa ny fanangonana ireo fitarainana sy tolo-kevitra avy amin'ireo mpiantsy ara-dalàna. Manoloana ny fitotonganan'ny vidin'ny lavanilina ary koa ny fampiatoana ny fanondranana ny hazo sarobidy. Nisy ihany koa ireo ben'ny tanàna no tonga teo amin'ny Antenimieran-doholona nitsidika ny filohan'ny Antenimieran-doholona sy nitondra ny fitarainan'izy ireo mahakasika ny zava-misy eny amin'ny komina misy azy ireo avy. Ny filohan'ny Antenimieran-doholona moa amin'ny mahalolon'ny Madagasikara azy dia manana andraikitra hiaino ireo fitarainana sy etaeta ireo ary mitondra izany any amin'ny governemanta mba hijerem-baolana. Tamin'ity taona 2024 ity, tonga nitsidika ny filohan'ny Antenimieran-doholona teto Anosy ny fikambanan'ireo ben'ny tanàna any amin'ny faritra Bongolavy. Dinika ho fampandrosoana ny faritra no natao nandritra ny fihaonana tamin'izay. Maro dia maro ny etaeta sy olana izay natsidika ireo ben'ny tanàna nandritra io fihaonana io. Tao ny olana eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana, ny tsy fandriam-pahalemana, ny resaka famatsim-bola ireo komina, ny momba sy mahakasika ny FIB na fiche individuelle de bovidé, ny fiofanana arak'asa izay tokony hisitrahan'ireo ben'ny tanàna mba hahafahan'izy ireo mampitombo ny traikefa. Nandritra io fotoana io ihany koa no nangatahan'izy ireo ny sata manokana ho an'ny ben'ny tanàna. Ireo ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra Vakinakaratra ihany koa dia nihaona tamin'ny filohan'ny Antenimieran-doholona tao amin'ny lampana Nosy kely. Maro ireo etaeta izay nentin'ireto ben'ny tanàna ireto teo anatrehany Andriamatoa filohan'ny Antenimieran-doholona. Toy ny lafiny tsy fandriam-pahalemana izay mirongatra eny anivon'ny ankamaroan'ny komina amin'izao fotoana izao ka nangataka poste avancé izy ireo. Eo amin'ny lafiny fambolena dia tsy ampy ny fitaovana sy masom-boly enti mamokatra ho an'ny taon-tsapam-boly. Ny ben'ny tanàna avy ao amin'ny faritra Itasy ihany koa dia nitondra ny fitarainan'izy ireo manoloana ireo sakatsaka nataon'ireo manam-pahefana vitsivitsy any an-toerana amin'ny fanatanteran'ireo ben'ny tanàna ny asany izay toa lasa sakana amin'ny fampandrosoana ny faritra izany.
Ireo ben'ny tanàna an'Antananarivo Atsimondrano misy sahady 520 kosa dia nitondra fitarainana momba ny fampiororona sy fanenjehana ary fampitahorana izay ataon'ireo tompon'andraiki mpanjakana mpanao fitsiriana eny anivon'ny kominina. Ao ihany koa ny fanaovana fanomezana tolo-kevitra na conseil moa ilazana azy an'ireo amin'nivon'ny gouvernementa zany na ireo ministra isan-sokajiny. Araka ny anjiny 720 ny lalam-pandrenana dia maka ny hevitry ny antenimieran-doholona ny gouvernementa momba ny raharaha ara-toekarena sy ara-tsosialy ary ny fandaminana ny vondrom-bahoaka hitsinja ra-pahefana. Ny andraikitra faran'izay tena goavana moa dia ary tena nitsindrina mihitsy tamin'ity fotoana ny mandahan'ny sénateur amin'izao fotoana izao ity zany dia ny momba n'ilay atao hoe asa ara-diplomatika dia manatanteraka an'izany tokoa tsika ary manao ny ezaka rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Isika moa dia fantatrareo fa dia mandray anjara amin'ny azo lazaina hoe ny fionambehan'ny parlementaire africaine ary ampanetretena no ilazana amintsika fa ny filohan'ny antenimieran-doholona amin'izao fotoana izao ny tenanay zany dia tafiditra ao anatin'ilay comité de suivi izay manao ny fampihavanana an'ireo parlementaire aty Afrika zany ary nisy moa le fivoriana farany natao tany RDC mba ahafahana mifidy an'ilay braomany le atao hoe parlementaire na ny parlementa panafricaine zany. Dia anisany andraikitra goavana zay ataontsika koa dia ny zavatra natao tany Vienne farany teo dia fandraisantsika anjara tamin'izany fionana goavana zany, fandraisana fitenenana, ny lazalazana ny ezaka izay nataontsika momba ny fandresena ny aretimandozaka Covid-19 ary ny vokatsoa hitantsika teto Madagasikara raha mihoatra tamin'ny firenena kafa zany dia zara fa misy sisy zany valanaretiny zany amin'izao fotoana izao ary mampiaiky volana an'izao tontolo izao moa zany ezaka nataontsika zany. Ny tena nampiavaka atsika moa amin'ireo firenena rehetra dia nampiasantsika ny CVO+. Ao ihany koa ny nandinihana ny momba ny fiovaovan'ny toetrandro ary ny tenanay moa dia nanao fandraisam-pitenenana mihitsy mba nampahafantarana ny zao tontolo izao fa dia anisan'ny tena miavaka amin'ny fomba ratsy indrindra Madagasikara amin'ny fiovaovan'ny toetrandro satria dia maina ny tany ary miteraka ny anoanana zany. Dia anisan'ny mbola nidinihana ihany koa ny momba ny azo loatena hoe ny fisian'ny terrorisme na ny fampiororona eran-tany ny fampiasana teny tsy voahevitra tafahoatra ary ny fananganam-panjakana dia nasongadintsika tamin'izany koa ny zava-misy eto Madagasikara tamin'ny 20 ny volana Jolay lasa teo zany izay nisy ny fikasana ifofo amony ny filoham-pirenena izay tena tsy azo ekena mihitsy amin'ny vaninandro toy izao ary mitranga moa zany amina firenena afrikanina maro. Tafiditra amin'ny lafin'ny fifandraisana ara-diplomatika hatrany dia maro ireo ambasador no efa nanatanteraka fitsidiana ara-pomba fifanajana tao amin'ny antenimieran-doholona. Ny tanjon'izany fitsidiana ara-pomba fifanajana izany moa dia ny anamafisana ny fiaraha-miasa eo anivon'ny parlementa malagasy sy ny parlementan'ny firenena izay soloan'ny ambasador teny. Nandritra ity taona 2022 ity dia tonga nitsidika ara-pomba fifanajana ny filohan'ny antenimieran-doholona ny ambasador'ny États-Unis, ny ambasador'ny Chine, ny ambasador'ny Royaume du Maroc, ny ambasador'ny Suisse, ny ambasador'ny vondrona Européenne, ny ambasador'ny La France, ny ambasador'ny Japon, ny ambasador'ny OIF, ny ambasador'ny vondrona Afrikanina, ny ambasador vaovaon'ny Russie, ny ambasador'ny Grande-Bretagne na Royaume-Uni, ny chargé d'affaires en pied de la République de l'Indonésie, ny coordonnateur résident du système des Nations Unies, ny ambasador'ny Inde. Izy rehetr'ireo dia miasa sy monina eto Madagasikara avokoa. Hitantsika amin'izany fa tena midadasika ny asan'ny antenimieran-doholona ary iezahana arak'izay tratra ny fanatanterahana azy mba ho tombotsoan'ny vahoaka malagasy.